nitondra ny fanehoan-keviny sy eo anatrehan'izay fanemorana ny fifidianana izay ihany koa moa ny praikitra ray eo anivon'ny ambasadiny amerikanina androany nambarany ary fa ny senita sy ny firenena mikambana no namaritra izay tetiandrom-pifidianana izay sy ny mahakasika ny fanemorana azy andao ary hoe rahantsika ny fanadihadiana hoe tandravakaran'Andriamanala eo amin'ny sary mamirasoana ifo. Ny senity sy ny vondrona iraisam-pirenena ny tompona andraikitra amin'ny famaritana ny tetiandrom-pifidianana sy ny fanemorana azy araka ny voafaritra ny tondrozotra raha ny nambara ny Eric Wang praikitra ray eo anivon'ny ambasadiny amerikanina. Well, I think this is a very important question when elections are going to be held in Madagascar, because for the United States and for others in the international community, the United Nations, the African Union, SADC, having free, fair, credible elections is the step toward restoring Madagascar. Manandanja koa fifidianana eto Madagasikara raha miresakantsika amin'ny oviana tokony hateterana azy dia mazava ny voalazan'ny torosotra amin'ny andininy fahafolo fa ny senita sy ny firenena mikambana no miara-mikonjo hanapahana izay daty izay ka raha misy ny fanontaniana fanamarena amin'ny ahoana moa no nahevotra ilay izy na ahoana ny daty ohatr'izany no nitapahany dia mazava ny valiny ao amin'ny tondrozotra ny andininy fahafolo no milaza mazava an'izay hoe ny senita sy ny firenena mikambana no miaraka mikonjo hanapahan'izay. Mbola andalam-pijerena kosa ny fomba ahafahan'ny firenena amerikanina manampy any Madagasikara amin'ny fanatanterahana fifidianana ny firenena amerikanina amin'izao fotoan'izao. Ao aorian'ny fisian'ny fifidianana madio sy mangarahara kosa vao mikasa amerina ny fanampiana miendrika fampandrosoana ny firenena amerikanina raha ny fanazavana androany. The United States is the largest bilateral donor to Madagascar, providing about $70 million in assistance in food and health. At this time, we are looking at... Amin'izao fotoan'izao zany dia mbola vao mijery izay ny fomba ahafahana mandray anjara ny amin'ny famoronana tsy izany fifidianana izany fa araka ny nambaran'ny sekretary fanjakana lefitra Johnny Carson voatsela izay tanatin'ny taratasy narefa no an'ny mpitondra eto an-toerana dia hoe Madagasikara hatramin'izay dia nanana fifandraisana tsara dia tsara tamin'ny États-Unis ka raha ohatra ka totosa zany ny fifidianana malalaka sy aradrarina ekendrehetrarehetra dia azo jerena mahaorina izay ny ahafahana mampitombo sy mampivelatra izay fifandraisana nisy teo amin'ny firenena rotonta izay. Mbola mitohy ireo asa mahasana ny tontolo sosialy sy tanterahan'ny firenena amerikanina eto Madagasikara. Vola mitetina $70 no omen'ny USAID ho an'i Madagasikara izay mahakasika ny fahasalamana, ny fanohanana momba ny tsy fanjari-tsakafo ary ny fanampiana noho ireo loza voajanahary.